Direction iray ny fonina teto amin'ny commune urbaine Antananarivo tamin'ny andro nitondran'ny mpitantana ankehitriny madame le maire Lalao Ravalomanana napetraka izy io mba ho fanatsarana ny fitantanana ny tanàna amin'ny famokarana ireo antotanisa sy antotan-kevitra ilaina indrindra amin'ny fanampiana ny décideur rehetra amin'ny fakana izany décision fanatsarana ny tanàna izany. Tao anatin'izay telo taona nisin'ny DMR zay dia efa vita avokoa ny fanisana ny takela-by natao amin'ny dokam-barotra isan-karazany. Pylône, ny relais, ny antenne rehetra izay vao natsofoka tao anatin'ny loi 2014-020 moa reny ho isan'ny ressource na loharanom-bolan'ny CTD dia nezana zany ny anana sahady ny antotan-kevitra sy ny antotanisa mahakasika an'ireny pylône, antenne, relais reny. Dia tahaka izany ihany koa ireo site d'hébergement na reny hôtel sy reny chambre d'hôte reny izay natsofoka ihany koa tao anatin'ny 2014-020 ho isan'ny loharanom-bolan'ny commune urbaine Antananarivo. Dia ankehitriny zany efa mandeha tsara ny fandoavana an'ireny karazana hetra ireny noho izy efa recensé ary efa repéré ao anatin'ny base de données. Ny recensement ny trano miorina rehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Efa natomboka izy io amin'ny 5e arrondissement niaraka tamin'ny PTF na ny partenaire financier et technique atsika GIZ Prodecide zany. Dia raha tsy ahivina manko dia ny taona 1994 no nisy ny recensement ny bien foncier farany. Dia ny mampiavaka nyty fanisana trano sy tany tanterahan'ny CUA amin'ny alalan'ny DMR aty dia ny fametrahana an'ireo takela-pamantarana manokana ny trano tsirairay. Ny ilana base de données dia isin'ny continuité ny administration fitohizan'ny fitantanana ny raharaham-panjakana na mety misy raha mobilité ny technicien sy ny cadre dia misy ny base de données azony rehetra ampiasaina trano fa ampiasaina ihany koa ny base de données amin'ny fakana décision.